mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanina revina no iarabanantsika tratra ity alakamisy fa 20 ny volana jona ity ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly Koritiana faharoa toko fahatelo Koritiana faharoa toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany satria manana izany fanantenana izany zay dia sahy tokoa ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisalibonana mba tsy hibanjinina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevina, fa efa donto ny sainy fa hambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalibonana izany raha vakina ny tenin'ny fanekena taloha satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana izany. Fa misy fisalibonana manarona ny fony hambaraka androany raha vakina ny tenin'ny Mosesy, kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia esorina ihany ny fisalibonana ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana azo zany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo teny fanahy. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity andin-tsotra masina izay voalahatra tao mofinaina ity dia mifameno amin'ny bokin'ny Exodosy toko 4:30 fony Mosesy niverina nitondra ny vato fisaka roa izay mirakitra ny didy folo, satria hitantsika fa any tany am-piandohana dia manomboka ny Exodosy 4:30 moa zany dia novakian'ny Mosesy no ny fahatezerany ilay didy folo voalohany, satria nandritra ny fotoana nijanona Mosesy tany an-tendrombohitra Sinay dia efa nanompo sampy ny zanak'Israely, dia tezitry Mosesy dia nazerany tamin'ny tany ary motsamotsana ilay didy folo voalohany. Dia amin'ity toko 4:30 amin'ny Exodosy ity dia nitondra ny didy folo faharoa indray zany Mosesy ary manazava n'izany, manazava lay Mosesy nisalobona na nirakotra voaly i Paoly amin'ity toko fahatelo andiny ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ity. Dia hoy Paoly eto miteny manao hoe lay voaly izay manarona ny zanak'Israely dia mbola io mandrakariva, lay manarona ny fonony zanak'Israely dia mbola io mandrakariva. Dia io voaly io ozy tsy afaka raha tsy ao amin'i Jesosy, lay voaly manarona ny fo, lay voalin'ny testamenta taloha zany, lay voalin'ny lalàna ka mahatonga ny olona tsy mahita lay fahasoavana ao amin'i Jesosy. Eto dia raha mitenitsika hoe voaly manarona ny fo dia miharihary zany ao amin'ny testamenta taloha, fa tsy hoe ao amin'ny testamenta taloha ihany no mbola maneho zany hoe voaly manarona ny fo zany, fa na dia eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, fiainan'ny mpino koa aza dia mbola hita izay voalin'ny testamenta taloha ka manarona ny fon'ny mpino zay. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny manao hoe izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ny mahasamy hafa be ange ny fifandraisan'ny olona ao amin'ny testamenta taloha amin'Andriamanitra sy ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra amin'ny testamenta vaovao dia miivo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy, miivo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy. Ary betsaka ny olona na ny mpino no mbola mijery ny fivavahana kristianina amin'ilay maso mirakotra voaly na fo mirakotra voaly, ka manjary ilay fivavahana dia manjary tsy takizay tena zavain'ny Paoly eto,
fa manjary fomba le fivavahana, manjary toy ny zioga le fivavahana, manjary toy ny eta mavesatra ndraindray toy ny corvée le fivavahana. Ny vavahana de tsy zany mihitsy eo amin'ny testamenta vaovao, zay le voaly. Ao amin'ny testamenta taloha de fantatsika fa ny fivavahana de miivo amin'ny lafin-javatra telo na efatra. Voalohany de zao, ny fivavahany testamenta taloha de miivo amin'ny mpitondra fivavahana, amin'ny mpisorona, miivo amin'ny mpisorona. Rehefa tsisy mpisorona de tsisy fivavahana, satria ny mpisorona no mitondra ny sorona. Miivo amin'ny olombelona zany le fivavahana, miivo amin'ny fomban'olombelona, miivo amin'ny mpisorona. Io toetra io zay hita amin'ny testamenta taloha de no azavain'ny Martin Luther tsotra fotsiny zao, ny hoe ny olona rehetra nge de mpisorona e. Inona ny tiany Martin Luther tenenina amin'ny hoe ny faingonana nge de fanjakam-pisorona e. Zany hoe ny mpino rehetra de mpisorona, mba hahatonga ny olona afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, sy mba hahatonga an'Andriamanitra afaka manatona ny olona amin'ny fotoana rehetra, de ny olona rehetra nefa tonga mpisorona noho i Jesosy. Zany hoe tsy misy tsony zany. Olona afaka manelanelana ny olona an'Andriamanitra amin'ny olona, fa Jesosy izay mpanelanelan' zay. Ary satria Jesosy efa nanatona ny olona, de zao afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra zany ny olona. Tsy olana tsony zany sy tahaka ny testamenta taloha. Ny testamenta vaovao zany eto raha miteny Paoly manao hoe ao amin'ny tompo angeny misy zany fahafahana izany. Fahafahana maninona azy io? Fahafahana manatona ny tompo, mivavaka kalalahana. Tsy miivo tsony zany amin'ny olombelona ny fotoam-pivavahana. Ny fivavahana tsy voatery hitady olona anelanelana anao amin'Andriamanitra ianao, fa ianao de afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, satria Andriamanitra efa nanatona anao. Andriamanitra efa nandrava ilay efitra mampisaraka anao aminy. Efa nanatona anao tamin'i Jesosy izy. Dikan'izany tsy ianao tsony manatona an'Andriamanitra, fa Andriamanitra nefa manatona anao. Raha ohatra ka Andriamanitra, ianao no manatona an'Andriamanitra de mbola mila mpisorona. Fa efa Jesosy efa nampisorona nandrava izay efitry ny fisarahana zay. Andriamanitra efa nanatona anao, no zany dia malalaka zany, afaka manatona, afaka miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ianao. Le vao mbola hoe manatona aza, mbola mampanano sarotra, fa raha ny tena marina de zao, Andriamanitra no efa nanatona antsika, ny dika zany tsy manatona an'Andriamanitra tsony isika, fa miresaka amin'Andriamanitra, mandray an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny teny hoe vao mbola fanalahidiny hoe mandray any tompo, mandray ny fanasan'ny tompo, mandray an' Jesosy, mandray ny famelan-keloka, satria zavatra efa takatry ny tanana. Raha manatona mantsy de mbola hoe misy dingana vitsivitsy mbola atao, fa Andriamanitra efa nanatona. Ny dikan'izany dia mandray sisany ataontsika, takatry ny tanantsika zany le izy. Andriamanitra zany tsy lavitra be, ka hoe mbola mila manao dingantsika. Na Andriamanitra nanatona antsika de izy nanao atsasa-dalana, de itsika nanao atsasa-dalana, tsy zay. Fa Andriamanitra namita an'le lalana rehetra de tonga teo akaikitsika izy, no zany de zao tamin'ny alalan'i Jesosy, no zany de zao mandray sisany ataontsika. De afaka malala zay toeran'ny fahafahana, izay toeran'ny fanahin'ny tompo de itoeran'ny fahafahana. Paoly amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo, tsy miivo intsony zany amin'ny fiezahan'olombelona ny fivavahana, fa miivo amin'ny fanapahan-kevitr'olombelona. Ny fivavahana testamenta taloha de miivo amin'ny fiezahana, miivo amin'ilay hoe fiezahan'olombelona, fa ny fivavahany testamenta vaovao amin'i Jesosy tsy miivo amin'ny effort na ny fiezahanao, fa miivo na centré, miivo amin'ny fanapahan-kevitrao. Zay fotsiny ihany. Fa ny faharoa afaka malala ny testamenta taloha tsy hoe miivo amin'ny mpisorona ihany, fa miivo koa amin'ny toeram-pivavahana. Fantatsika fa ny testamenta taloha de raha ihany ny toeram-pivavahana de ny tempoly. Nalahelo be ny Jiosy rehefa rava ny tempoly tamin'ny andron'ny Babilôna, tamin'ny andravan'ny Babilôna azy. Zany hoe miivo amin'ny toerana. Ary Jesosy efa nanazava an'io amin'ny Jaona toko fahaefatra manao hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy amin'ny toerana anankiray tsony no hanivavahan'ny olona amin'Andriamanitra. Tsy toerana tokana ny onan'ny olona amin'Andriamanitra, fa amin'ny toerana rehetra
de ahafahan'ny olona miaona amin'Andriamanitra. Lay tempoly zay nyverina hoe any fonenan'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha de zao ho Jesoa raha avy ny tempoly, raha vako anatin'ny ateloha ty tempoly ty, ano tempoly vaovao indro avoziko ny zavatra rehetra. Ndika zany de zao tsy ny toerana Andriamanitra tsy voafetra ny toerana anankiray intsony. Ny voalim-bola manarona zany ny jiosy zany ny zanak'Israely de zao ny fieverana fa Andriamanitra dia ao amin'ny toerana anankiray ihany no ahitana azy. Fa i Paoly eto de manazava fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra de amin'ny toerana rehetra, am'izay toerana mety ho ilana ao an'Andriamanitra de eo Andriamanitra. Ary Jesoa ny tena an'io, na aiza na aiza ny angona ny roa na telo amin'ny anarako de eo afovoany aho. No zany revako malala zay toeran'ny fanahan'Andriamanitra de toeran'ny fahafahana, azonao atonina amin'ny toerana rehetra zany Andriamanitra. Satria tsy voafatotry ny toerana anankiray intsony izy. Naiza misy ianao any am-piasana, any an-tsekoly, any an-dalana, any amin'ny farafaran'ny hôpitaly, any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny toerana maro samihafa izay misy ianao de azonao atonina mandrakariva Andriamanitra. Vaovao be zany. Ary Paoly anga de nanazavany mihitsy manao hoe tsy hoe afaka manatonao amin'ny toerana rehetra Andriamanitra, na afaka atonina amin'ny toerana rehetra Andriamanitra, fa aiza Andriamanitra ao anatinao izy. Enao de depoly ny fanahy masina. No zany dia amin'ny fotoana rehetra de afaka manatona an'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay ivony ataontsika hoe mampiavaka ny vavahany testamenta taloha de ny fomba. Ny fomba moa dia mifamatotra amin'ny toerana lay tempoly sy lay olona lay mpisorona. Dia i Paoly eto de manazava indray manao hoe mety ho lamba manarona ny olona atao amin'ny testamenta taloha koa ny fomba, hoe misy fomba manokana atao mba hiorana amin'Andriamanitra, misy fomba maro isan-karazany. Ny boky Levitikosy moa de manazava an'izany a. Boky Levitikosy zay nolovan'ireo fariseo tamin'ny fomba maro isan-karazany. Dia efa nitsorin'ny tompo zany ho Paoly, fa tsy ny fomba akory ny zava-dehibe. Hitatsika fa na de ny sabata ary de nytenen'ny tompo manao hoe tsy ny olona tsy ny sabata ange ny tompon'ny olona fa ny olona ny tompon'ny sabata e. Ny zava-dehibe ange tsy lay fomba fa ny zava-dehibe lay olombelona aloha. Zava-dehibe de zao ilay Andriamanitra nanatona lay olombelona. Ary dia lay olombelona zay tonga olombo avao de zao manana an'Andriamanitra ao anatiny. Raha mantsy ravako malala ny fiavahana de every ny mpindry fa lay endriky ivelan'lay fomba lay tsy ilaina akory reny, ilainy reny amaha olombelona mazava ho azy. Amin'ny olona zay mandala ny antropolojia, amin'ny olona zay ilaina ny fomba, ilaina reo karazany zavatra maro samihafa reo. Tsy tsisy hevy ny fivavahana raha tsisy koa tsisy fomba mazava ho azy. Fa izao tsy le fomba akory ny voalohany mahatonga anao miona amin'Andriamanitra. Fa le fomba de zao entina mikolo ny fifandraisana fotsiny ihany, amaha olombelona fotsiny ihany iny. Fa ny zava-dehibe de zao lay Andriamanitra efa nanatona anao. Ary mahatonga ny hoe samy hafa ny olombelona samy olombelona, fa raha mivavaka any amin'ny toerana maro samihafa anao de zao mety samy manana ny fomba ny olona tsirairay avy, fa ny zava-dehibe dia ny finoana. Io natonga ny Calvin nanatsotra de nanatsotra mihitsy ny trano fivavahana, ohatran'ny salle de cours, ohatran'ny salle de conférence. Ny zava-dehibe de zao ianao tsy mietriketrika mijery zavatra hafa. Tsy mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra hita maso ianao, fa mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokiana. Rehefa ko malala hotsika hoe ndrandray de mbola misy voaly manarona ny fonim-pino amin'ny atao hoe fivavahana, ka rehefa tsy manaraka fomba ndraindray de sarotiny mihitsy ka ohatran'ny tsy zany le fomba ny anina, ohatran'ny tsy fombantsika zany a, ohatran lasa mahana fomba manokana mihitsy indray ary lasa manompo fomba indray azy ilay fiangonana. Zavatra efa nilaoza amin'ny protestanta 1000 taona, 900 taona lasa de hoe lasa misy fomba mpivavahana manokana indray, de miverina ohatran'ny tany a moyen âge, verina tany avampitoana tenatena, lasa fiangonan'ny fomba na finoanan'ny fomba. Fanavahana kristianina anke tsy ny fomba ny zava-dehibe, fitaovana ihany reny.
fa ny zava-dehibe de ny fahatsapanao hoe io Andriamanitra io de nandrava izay rehetra mety ho mampisaraka anao aminy. Fandraindraindray ny olombelona ny mpino de mamboly zavatra be dehibe indray, le zavatra efa nazerany tompo to de nane misy zavatra be dehibe hoe volen'ny mpino nelanelany hoe kamilan'zao misy fomba ohatran'zao sy ny sisa rehetra ary nandray le fomba de lasa mampiady mazava ho azy satria samy manana ny eritreretiny. Raha zavatra tsisy nininona eo de tsy mampiady fa rehefa asiana fomba be dehibe eo de zao lasa mampiady am'izay. Akagaha moa zany le fomba na batisy io na fanasan'ny tompo io na iry io na fihetsika io de izao lasa miteraka satria le zavatra vaovao ataotsika manjary miteraka olana indray satria samy manana fa rehefa tsisy ninona efa tonga dia manaraka zay lazain'ny tompo tsy milaza ho tsika verin'Andriamandeny hoe tsy ilaina ny fomba tsy ilaina ny litorjia ilainy reny fa ny fanomponany reny de tsy mety. Raha le misy kristianina mifamadia kely ny hirana famadia kely ny anaty litorjia de voatrany matsiaro lasa tafotoana lasa hoe ohatrany tsy mety mihitsy zany fa nahoana no ampifamadiana sy ny sisa rehetra. Fomba nge io fomba io tsy io ny filazantsara tsy io ny amonjenanao mety avadiky ny mpitandrina io ndraindray rehefa maika izy na misy mpandaram-potoana manokana ao anatin'ny fotoam-pivavahana misy fotoana izy mahafantatra an'zany nianatra an'zany izy nandalina an'zany no faninao am'zany izy tsy manompo an'o litorjia akory izy tsy manompo an'ireny fomba rehetra reny izy fantany fa ny soratra masina ny zava-dehibe misy lafin-javatra io taridalana io arahana io taridalana apetraka tsara hoe zao amin'ny fotoana zay anaovana an'zany fa mety misy fotoana indraindray no ny antony manokana de misy kristiany hoe tena ka ohatran'zao angely izy toatrany nananina toatrany tsy mipetraka ny lamatatabatra toatrany lasa tsy fotsifotsy tapoka fa nkamo tsy menamena le izy sy ny sisa rehetra de ravan'zay ndraindray le fiainam-panahy ravan'zay ndraindray le fivavahana ravan'zay le fifantohana tsy zany tsy avako malala tsy mifantoka amin'ny lokon'ny lamatatabatra ke ny finoatsika tsy mifantoka amin'ny lokon'ny zioga koa ny finoatsika tsy mifantoka amin'ny zavatra amin'ny finoatsika renydrehetra eny de fitaovana natao ampiasaina fotsiny ihany milaza zavatra aloka tandindo ny zavatra ho avy ho paoly fa ny zava-dehibe de izao hivavaka ny alehanao ao am-piangonana mihaona amin'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra efa nandrava ny hevitry ny fisarahana nandrava ny fomba maro isan-karazany testamenta taloha nanaisotra ilay voaly ka mahatonga anao afaka mihaona amin'Andriamanitra amin'ny fofeny fitiavana no tsoron'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa ny fahefitra zay mampiavaka ny testamenta taloha ka mizary voaly mbola mety hitatsika vandiosy testamenta taloha ary mbola mety hitatsika koa azy tsika tamin'ny voalohany hoe ny mpisorona ny trano fiangonana ny zavatra hita maso ny tempoly ao koa ny fomba ny fivavahana fa ny fahefitra lehibe zay mbola mampisaraka ny testamenta taloha dia ny ataotsika hoe ny sorona miivo amin'ny sorona ina moa ny hoe sorona ny sorona de zao lay zavatra atao atolotra an'Andriamanitra mba ampahatono ny fahatezeran'Andriamanitra lay zavatra atolotra mba maneho fankasitrahana an'Andriamanitra testamenta taloha io de Paoly efa manazava amin'ny Romanina toko roa folo na mangataka nareo arala atolotra reo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra ny fanolora tenatsika ny sorona kasitrahan'Andriamanitra Jesosy le ansorona tokana efa misolo ny sorona rehetra dia ino ny rasan'Andriamanitra amintsika fanoloran-tena ary dia ny sary adikany hoe sorona ngedy izao hoe raha mbola mipetraka ao atsika zay lay voaly ny sorona zay de zao ny ao atsika teny hoe Andriamanitra mila tambatambazana Andriamanitra mila omena Andriamanitra mila tolorana tsy zany angeny Andriamanitra tsika tonga ny ampiangonana nge ianao rehefa ko malala tongany satria efa nandray mandeha miangona ianao nideran'Andriamanitra ianao tsy hoe mbola voangataka fa efa nandray ianao ndraindray rehefa atsoina hoe samy manao adidy samy manao manolotra samy manome de netriretin'ny olona tokoa ny hoe anomeo an'Andriamanitra mba handray tsy zay nge tsy tonga ny ampiangonana anao hivavaka ianao nao takalo amin'Andriamanitra fa ny olona makany amin'Andriamanitra ny olona mandeha miangona de izao olona resy lahatra fa efa nahazo olona efa resy lahatra fa nomena ny olona nomena no afaka manome
fa tsy hoe ny olona anome mba azo tsy zay ny le am-piangonana. Zay mahatonga atsika hoe matoatsika afaka manome ho an'Andriamanitra de satria efa nandray, satria efa nanovo tamin'Andriamanitra, zay mahatonga atsika hoe manome izany amin'ny fifaliana. Ny zavatra raisitsika, ny zavatra atolotsika zany de efa vokatra fa tsy tanjona akory. Zay mahatonga atsika faly manome ho an'Andriamanitra. Fa ny testamenta taloha tsy zay, testamenta taloha tsy ohatr'izay rehefa manao sorona. Testamenta taloha de zao miivo am'le zavatra atolotra ao. Fa ny testamenta vaovao de zao miivo amin'ny zavatra natolotr'Andriamanitra. Andriamanitra manolotra, zay no atononao amin'ny testamenta vaovao. Ary zay no le antsika rehefa ko malala aza tonona fa ny zava-dehibe ny fahatsapanao hoe enao dia nandray tamin'Andriamanitra, nioto tamin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra zay nirianao, no zany de mizary ianao manome ho an'Andriamanitra. Tsy hoe zavatra mbola ho avy angatahana zany fa zavatra efa niraisiny. Io mahatonga an' Jesosy ny teny hoe Pistilo Zatany Jakoba moa ny teny manao hoe zay olona mihanahana, zay olona misalasala de zao aza manam-po azo zavatra avy amin'Andriamanitra. Rehefa ko malala Paoly eto de manazava manao hoe mbola misy ny fisalibonana, ary betsaka ny olona indraindray diso fijery momba ny atao hoe fivavahana. Diso fijery momba ny atao hoe fivavahana. Ny fivavahana kristianina de fivavahana fitiavan'Andriamanitra. Raha misy fivavahana mazava saina indrindra, raha misy fivavahana mame fahafahana, raha misy fivavahana mampahery fivavahana fitiavana de fivavahana kristianina. Raha misy isan'ny Andriamanitra tsotra indrindra de ny fivavahana kristianina, ny Andriamanitra ny kristianina. Tsy Andriamanitra sarotiny amin'ny fomba, tsy Andriamanitra sarotra tadiavina, tsy Andriamanitra karohana tsy aroa, tsy Andriamanitra mitaky zavatra be sorona inona na inona, tsy zany ny tadiavin'Andriamanitra fa ny fonao. Hoy izy manao hoe anaka atolory ihany fonao. Ary Andriamanitra afaka miona aminao amin'aiza n'aiza. Andriamanitra afaka miainy vavaka anao amin'ny fotoana rehetra. Fa indrisy moa fa mbola misy ny fisalibonana, mbola misy voaly manarona ny fon'ny olona. Ary zany voaly zany nefa de zao tsy afaka raha tsy ao an' Jesosy, tsy afaka raha tsisy fibebahana, tsy afaka raha tsisy fanapahan-kevitra handray an' Jesosy. Raha tena mitady fahafahana ianao de zao ao amin'Andriamanitra misy ny fahafahana. Tsy fahafahana lay hoe manao zavatra iny eo, fa lay fahafahana mampisy fifaliana. Fivavahana kristianina indray heverin'ny olona fa diso hevitra ny olona fa hoe ny fivavahana kristianina nitery indrindra satria tsy afaka manao an'izao, tsy afaka manao an'izao. Tsy zany anke fivavahana kristianina. Hoy Paoly manao hoe zavatra rehetra azoko atao. Fivavahana kristianina de zay mihitsy, zavatra rehetra azonao atao. Tsy manakanao na inona inona mihitsy Paoly, ny zavatra rehetra de azoko atao. Fa izao hoy Paoly, tsy ny zavatra rehetra akory ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Zany hoe za anke afaka manao zavatra rehetra, tsy hoe kristianina de tsy afaka manao akanjo ohatr'izao na tsy afaka misakafo zavatra ohatr'izao na tsy afaka, tsy zany ange fivavahana kristianina, tsy resaka moraly loatra zany. Fa hoy Paoly afaka ataoko daholo zany rehetra zany, fa zany no mifeny tenako ary ny mari-drefy andrefesako ny fahafahako de zao mampandroso sa tsy mampandroso le izy. Mampandroso sa tsy mampandroso raha ohatra ka mihinana an'izao sakafo zao na mitafy an'izao manao an'izao fitafy zao mampandroso ve sy mampandroso, mahasoa sa tsy mahasoa, mahasoa ve le izy, mahasoa ny hafa ve le izy, mahasoa ny fiarahamonina ve le izy, ary rehefa tsy mahasoa dia tsy ataoko. Rehefa ko malala ny fivavahana kristianina de fivavahana zay mitory ny fahafahana ary ao amin'Andriamanitra irery any ny tena misy ny fahafahana ao am' Jesosy. Zany rehefa ko malala efa olona afaka ianao, efa no ahafahan'ny tompo ianao dia aza hoentina manaraka ny nofo zany fahafahana zany ho Paoly. Zany de manana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro fa Andriamanitra mpanafaka ny Andriamanitra ao. Ivavaka sika. Tompo am'zoranao zahay fa efa nesoronao ny voaly manarona ny fonay ka takatray ny hevitry ny antsoina hoe mifandray aminao. Takatray fa amin'ny finoana no ifandraisanay aminao, amin'ny finoana no hanatonanay ianao, amin'ny finoana no hanavaozana ny fanoloran-tena isan'andro. Tompo,
efa nanafaka anay ianao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao, dia tehirizo olona afaka izahay, tehirizo ahay mitondra ny fahafahanay amin'ny fahendreny, tehirizo ahay andrefy fa ny mahasoa ny mahafaly anao, ny mahampandroso ny mahafaly anao. De mivavaka izay Tompo amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao, de ataovy anao zava-dehibe ny fahafahana mivavaka malalaka, ny fahafahana manompo anao ankalalahana, ny fahafahana mity namana ankalalahana, ny fahafahana mizara ankalalahana zay nomenao anay. Zareo ny tanindrazanay Tompo, manampy anay, anaisotra ny fahantrana sy ny fitiavan-tena, mangeja ny fiarahamonina misy anay. Mivavaka izay ho an'ny fiangonanao zay ibiazanay tsirairay avy, ny fiangonana zay iainanay dia tehirizo amin'ny fahamasinanao. Jereo ny tokantrano tsirairay avy Tompo, anjaka amin'ny sambatan'olona ny fiadanana ny fifaliana zay efa nampanantenainao Jesosy hoe ny fiadanako no avelako anareo. De mitoera amin'ny mandrakariva Jesosy araka lehibe ny fitiavanao. Amen.